fanamby. Resaka miasa tokony atao eto Toamasina. Aza dia miara-maneraka amin'ny fanamby aminareo. Napetraka amin'ny fanamby. Resaka miasa tokony atao eto Toamasina. Aza dia miara-maneraka amin'ny fanamby aminareo. Fanaovantsika foto-drafitrasa maro be mba hoe arian'ny gony Toamasina ity Toamasina ity tomporazom-pivavy. Tanjona ny filohan'ny teteza mida Andry Nirina Rajoelina dia manasantsika rehetra tsy hankanavaka hanatrika ny fitokanana ny trano mora, ny hôpitaly manara-penitra ary ny lapan'ny tanàna eto Toamasina izay ho toto saina araka izao fandaharam-potoana izao. Ny trano mora ny 7 Janoary 2024 amin'ny 1 maraina. Ny hôpitaly manara-penitra 7 Janoary 2024 amin'ny 2 tolakandro ary ny lapan'ny tanàna kosa dia ny 20 Janoary 2024 manomboka amin'ny 2 tolakandro. Hotanterahina amin'izany ny fisarian'izay ahazo ireo trano ireo. Napetraka amin'ny fanamby, tratrany tanjona. Napetraka amin'ny fanamby.